Ny ato anivon'ny tafika malagasy dia miroso hatrany amin'ny fanavaozan-drafitra. Manoloan'izany indrindra dia nisy ny fandraisana mpianatra ho manam-boninahitra, mpanamory fiaramanidina tao amin'ny akademia miaramila ny taona 2024 izay nokarakarain'ny ministera fiarovam-pirenena. Tao anatin'izany fifaninanana izany no nahafahan'ny lieutenant Hubert Malalatsina ho lasa mpanamory fiaramanidina eto anivon'ny tafika malagasy. Izy irery ihany no vehivavy nivoaka tamin'ny tsy andian'ny mpianatra manam-boninahitra mpanamory misalotra ny anarana santatra ity. Izy ihany koa ny vehivavy voalohany mpanamory fiaramanidina atao anatin'ny Tafika Anabakabaka izay manamory ny fiaramanidina Sesina. Nandritra izay na mpanamory fiaramanidina azy tato amin'ny Tafika Anabakabaka izay dia efa maro ireo iraka efa nataony ka anisan'izany ny fanarahan-dia Anabakabaka ireo dahalo, ny fitanteran'ireo tompon'andraiki-panjakana sy ny manam-boninahitra ambony ary ny fitsirihana toerana anaovana fidinana ifotony. Tsika zao eto Fianaratsoa fa vitany Manakara izahay fa taloha nandehanana tao Manakara dia nakeo atao Masina. Efa maromaro any moa ny toerana efa hita dia mizotra makany Toliara zao zay io. Nosafidiany manokana ny ho mpanamory fiaramanidina atao amin'ny Tafika noho ny fitiavan'ny tanindrazana. Eo anivon'ny Tafika Anabakabaka malagasy dia azo lazaina hoe sarotra fa misy foana zany le motivation satria izahay dia miasa ho amin'ny vahoaka sy ho an'ny tanindrazana ary indrindra mitandro ny fandriampahalemana. Manome lanja ny miralenta moa ny eto anivon'ny Tafika satria dia misy ihany koa ny vehivavy iray izay voalohany amin'ny sehatry ny fikarakarana fiaramanidina dia ny kapiteny Barnia Miarsoa izay miandraikitra manokana ny ara-teknika sy ny fikojakojana ary ny fanamboarana ireo fiaramanidina rehetra eto anivon'ny Tafika. Ny iraka azo ataontsika androany moa dia ny fitaterana ireto fitaovana fitsaboana ho an'ireo olona tsaboana any amin'ireo faritra ny aran-doza nandritra ny fandalovany andro ratsy teto Madagasikara. Izy dia nianatra manokana ny mahakasika ny mekanika ary izy no commande-ny escadron de soutien technique et aéronautique ao amin'ny Tafika Anabakabaka. Manana ny maha-izy azy tokoa ireto vehivavy misehatra eto anivon'ny Tafika Anabakabaka ireto no sady manana ny lanjany ary anisan'ny mampiavaka azy ireo ny fahaiza-manao.